Feno anao ndray izahay satria tsy mitsahatra ny miteny aminay ianao, mampianatra anay ianao. Satria mandefa ny teninao tokoa ianao mba hananana ilay fiainana be dia be. Fanahy masina tena mila anao izay androany. Aoka hanana contrôle ny zavatra rehetra ianao amin'izao oka sy fotoana izao. Hialo lalana ao am-pon'ny olona mba haiza mandray ny teny, miaina ny teny. Ary ny teny dia tsy miverina aminao foana ka tsy mahatateraka izay hampanokanao azy. Vavaka koa fanahy masina ianao no hanokatra ny vavaka aoka tsisy ho teny nofo na fihevitra Jesosy fa aoka tena izay teny rehetra ho zakainy eto dia avy aminao rery ihany. Mankasitraka Andriamanitra dia gaina mandrakizay ny anaranao. Amen. Mahaza ho toerana tompoko. Misaotra betsaka an'Andriamanitra tsika ny amin'ny tombontsoa-pahasoavana ahafahana mizara ny teny indray ary mankasitraka amin'ny mpanompiny namela ny hijoroana eto. Sekoly Tokantrano tsika androany dia ny sekoly androany mitondra ny lohateny hoe ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa. Amen. Io tokantrano io matoa io misy dia tsara io zany. Tsy haiko ny etahany fahitanao azy fa tsara io sady tsara indrindra io. Amen. Raisitsika ny ao amin'ny Jeremia toko 7:20 andininy 1:1 ka hatramin'ny 4:4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo hoy Jehovah, dia hevitra tonga fehidanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ary hiantso ahy anareo ka handeha sy hivavaka amiko, dia hiaino anareo aho. Ary hitady ahy anareo dia ho hitanareo aho ka katsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Eny, ho hitanareo aho hoy Jehovah. Amen. Raisitsika koa ny Timoty voalohany toko 4:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Timoty voalohany toko 4:4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa, ka tsy misy tokony ho lavina ka raisina amin'ny fisaorana. Amen. Tamin'ny fiandohan'ny fifadikana dia nanambara hifonako aminareo ilay izy, fa nanambara fa hoe nisy imperfection ny voary voalohany nataon'Andriamanitra. Fa tamin'ny faran'ny fifadikanana kosa nefany dia nisokafan'Andriamanitra ny masom-panahiko hoe ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa. Mety hoe le voary voalohany nataon'Andriamanitra mety hoe tsy misy endrika, mety hoe feno aizina, mety hoe foana, fa zao tsara, tena tsara satria izy Andriamanitra tsara sady mpanao tsara, tsy mahay manao zavatra ratsy. Amen. Ny perception antsika, izany hoe ny fomba fijerintsika na fahitantsika mamaritra ny zavatra iray hoe tsara na ratsy, fa ny zavatra iray tsy misy ratsy nahazo validation tamin'Andriamanitra hoe misy ianao, dia donc io zavatra misy io tsara matoa mitranga. Amen. Anjaranao fotsiny mahita hoe aiza ary le fahatsarana ao amin'le zavatra mitranga. Amen. Hitanao zany tao amin'le lanitra sy ny tany voalohany, ohatra ny hoe araka ny fahitako azy, tsy tsara, tsy misy endrika, maizina. Tao anatin'io ihany tsy nanampy zavatra ambony ny Andriamanitra, fa tao anatin'io ihany namoahany fahatsarana rehetra. Donc ao anatin'io zany ilay tsara indrindra. Amen. Ao amin'ny tokantranonao io zao ianao mety tsy mahita afa-tsy hoe korodana, gidragidra, fahafoanana, fa zao ao anatin'io tokantrano io ihany misy ny fahatsarana indrindra. Amen. Ampidiry ao fotsiny ny tenin'Andriamanitra, ataovy mahazo ainao fotsiny fanahy masina dia mety ny zavatra rehetra. Amen. Tsika manao izay nataony indray. Inona ny natao manoloana amin'ny problème be nisy teto an-tany? Napiditra ny teniny izy, teo ny fanahy masina, dia ny tsara izany ary tsy nitsahatra izy ka tsy tsara indrindra.
ohatr'izany koa io tokantranonao io ampidiko ny tenin'Andriamanitra, ataovy mahazo aina ny fanahy masina ao anatinao, satria mahita n'ilay endrik'Andriamanitra izy, avoay ilay vokatry ny fanahy, dia izao tsy mitsahatra io tokantranonao io ka tsy tonga mitsara indrindra. Amen. Tsy misy tranga na inona ka tsy hain'Andriamanitra hovaina, ary marina loatra ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 9:9. Romanina 9:9 andininy 7:20 ka hatramin'ny 8:30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo, satria izay fantany rahateo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lay matoa amin'ny rahalahy maro izy, ary izay notendreny no nantsony koa, ary izay nantsony no hamariny koa, ary izay no hamarinina no nomeny voninahitra koa. Amen. Ahoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra? Fantatsika ozy izy fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa. Indraindray tsika faly be miteny hoe zavatra rehetra miara-miasa hahasoa e. Fa ny zavatra rehetra tsy miara-miasa hahasoa ho an'ny olona rehetra, fa ho any izay tian'Andriamanitra. Izy ary ilay tian'Andriamanitra. Raisitsika ao amin'ny Jaona 4:12. Jaona 4:12. Jaona 4:12 andininy 15. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: hoy Jesosy ny teny an'ity, raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Izay tian'Andriamanitra zany dia ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra. Dia raisitsika ao amin'ny Jaona 1:5 andininy 7 manao izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa izao ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny hitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Amen. Zavatra rehetra zany miara-miasa mahasoa ho an'ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra. Amen. Dia inona ny didin'Andriamanitra aseny tandremantsika? Raisitsika ny Matteo 2:20 andininy 7:30 ka hatramin'ny 7:40 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: dia hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany, ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Amen. Didy anankiroa ihany no asen'Andriamanitra tandremantsika: fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fo rehetra, amin'ny saina rehetra, amin'ny hery rehetra, dia faharoa fitiavana ny namana tahaka ny tena. Ao anatin'izany, ao ambany vakiko teo, ao amin'ny Matteo 2:20 dia hoy izy hoe: izany didy roa izany no antonany lalàna rehetra sy ny mpaminany. Izany hoe rehefa manaraka amin'ireo didy ireo ianao tsy mila mitady mpaminany etsy intsony hoe ahoana ny amiko, fa izao inona no ataonao amin'ilay eo akaikinao, dia tonga dia fantatrao hoe inona no hitsinjanao afaka iray minitra. Amen. Raha ohatra hoe zavatra tsy tianao atao amin'ny tenanao dia aza atao amin'ny hafa. Tsy tianao ve ilay longolongina dia aza milongolongy aloha e. Amen. Tianao hoe mampifaly anao foana ny ao an-trano dia ampifaly aloha ny ao an-trano. Mamafaza aloha dia mijinja ianao. Amen. Dia toizatsika miverina ao amin'ilay Romanina 9:9 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30 any tsika. Dia hoy izy hoe:
dia izay vao antso izy ny zavatra rehetra izy miaka-miasa soa izay tian'Andriamanitra, dia izay vao antso akaky ny fikasany raha teo. Iza ny vao antso akaky ny fikasany dia toizantsika kely, satria izay fantany raha teo no tendreny kosa hitovy endrika amin'ny zanany. Iza ny vao antso akaky ny fikasan'Andriamanitra, tsy iza fa ireo fantatr'Andriamanitra. Iza ny fantatr'Andriamanitra? Ireo olona makany am-piangonana ve? Ireo olona manao asa be ve? Ireo olona mandeha mitohy etseho ve? Ireo olona mamoaka demoni ve? Ireo olona manangana maty ve? Ireo maminany ve? Mila atao daholo izany rehetrarehetra izany, fa zao alohan'izany rehetrarehetra izany ny olona fantatr'Andriamanitra dia izay manana ny endriky ny zanan'ilay tokana ozy izy, izay manana ny endriky Andriamanitra. Raisitsika nge ao amin'ny Matthieu 7, tsika manko tena mafana amin'ny asan'Andriamanitra, fa zao alohan'ny andehananao aloha dia mila mandiny tena kely hoe inona motivationko. Satria zao dia foana ny fiazakazahantsika, vita zany, miazakazaka tsika nefa tsisy dika ny fiazakazahantsika, satria tsy mitovy amin'ilay vision an'Andriamanitra hoe ny anaovako an'ity fitiavana, ampiavana ny olona amin'Andriamanitra ary hiavana ny olona amin'ny samy olona. Raisitsika kely eo amin'ny Matthieu 7:1-2 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay, ary dia ambakako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka. Aoka izao sy ianao olona iray fantatr'Andriamanitra. Inona ka no andrasan'Andriamanitra amintsika mba ho fantantsika? Raisitsika ny Efesianina 4:4. Efesianina 4:4. Andininy voalohany ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary noho izany izao mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay ny antsoina anareo. Misy antso zany ny antsonantsika, ka raha teo ho fantatr'Andriamanitra tsika dia mila mandeha amin'izay antso izay. Amen. Amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny fahari-po, mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana amin'ny fanahy masina, ny fanahy amin'ny fe-pihavanana. Amen. Dia raisitsika koa ny Kolosianina 3:12 sy 13 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa mitafy famindrapo sy fiantrana, fahamoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana araka ny oloboafidin'Andriamanitra sady masina ny malala. Fandeferaka amin'ny famela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny tompo ny heloka ireo no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Amen. Ka ny andrasan'Andriamanitra tsika zany raha fehezina dia hoe ny amoaka n'ilay vokatry ny fanahy, fa tsy ny asany nofo araka ny nambarany mpanompon'Andriamanitra teo aloha, ary koa ny amoaka foana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Amen. Ireo izay mandeha amin'ny didi-pitiavana sy mijoro amin'ny fiantsoana ny fantatr'Andriamanitra. Amen. Dia manontany anao ianao ve anisan'ilay fantatr'Andriamanitra? Anisan'ilay fantatr'Andriamanitra ve ianao? Fa raha anisan'ilay fantatr'Andriamanitra ianao dia izao zavatra rehetra miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Raha mbola misalasala ianao tena ohatrany tsy haiko hoe fantany ave sa tsy fantany mbola tsy tara. Izao dia izao ihany tsika dia afaka manomboka dia afaka ny ho fantandray. Amen. Noho izany aoka sika ho faly mandrakariva ao amin'ny tompony inona mitranga. Ho feno fisaorana satria matoy io avela mitranga, dia io zany ny tsara indrindra sy mapety atsika raha ohatra ka fantany sy tia azy tsika. Amen. Amen.
zavatra tokony ataontsika isa-maraina tamin'ny fotoana hoe nanomboka nanomezan'Andriamanitra nahany io dia zao zavatra ataoko isa-maraina, isa-minitra, isa-tsekondra, minimitandrina ny alehako aloha dia miteny amin'Andriamanitra ako isan'andro hoe Jesosy atolotro anao ny tenako, tena hoe ataovy izay mapety anao, tena hoe ataovy izay tianao fa mety indraindray manko tsika ka vao hoe ho avy le fisedrana na hoe misy fizahanttoetra dia matahotra tsika hoe ay tena mamay be zany fa zao oza Jesosy ataovy izay mampahazo aina anao, mahatoky ahako, mety matahotra indraindray, mety mitomany, mety mahagaga be le izy, tsy maninona fa ny zavatra tiako hosioka dia hoe tsika asenao miakaka foana, hoe eo an-tananao tena hoe apetraka ao am-pelantananao Jesosy ny tenako apetraka ao am-pelantananao ny ankonako, apetraka ao am-pelantananao ny fanompoko, apetraka ao am-pelantananao ny zavatra rehetra mahakasika ny fireneko, ny mpiara-manompo amiko, ny manodidina azy satria izao tsisy maharombaka izay ao am-pelantananao. Amen. Ka ninonina hitako, ninonina tranga dia zao mety misy reny fa za hibanjina anao. Amen. Amen. Isaia 7:7 andininy 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe eny hatramin'izany andro izany izao no izy ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako, miasa aho ka iza moa no mahasaka anahy. Amen. Ny anjarantsika mametraka ny zavatra rehetra eo an-tanan'Andriamanitra. Amen. Mety hoe mbola maizina be le tontolo fa zao apetrao an-tanan'Andriamanitra dia zao meteza fotsiny ianao le fantatr'Andriamanitra dia mety io. Amen. Amen. Zay foana moa no ampaherezako any tenako hoe za Andriamanitra reny ahako, ninonina dadaviny zanako ka fantatro hoe mahasoa azy, ataoko ny zavatra rehetra atanterahako an'izay. Maika ianao ilay iray tanteraka, ilay Andriamanitra tsara sady mpanao tsara, tsy mampitondra mihoatra an'izay zakako ianao ary tsy mampitondra, tsy faly ianao amin'ny fahoriako fa matoy io ataonao dia izay zany mapety, izay zany tsara indrindra, misy fahatsarana zany ao anatin'io. Amen. Amen. Aoka tsisy fimonomonomana ao anatintsika, aoka tsisy hoe fanoliana hoe enao mihitsy io problème io, tsy le olona ny problème, tsy le tranga, tsy président, tsy ny firenenao no nahatonga an'le problème fa zao Andriamanitra nanaiky hoe misy io dia mahasoa anao io. Amen. Zavatra azoko antoka fotsiny dia zao, rehefa apetrako amin'Andriamanitra ny atsipiriam-piainako dia izay avela mitranga ihany no mitranga eo. Ary izy tsy manao mihoatra noho izay zakako zany. Ka isitsika ankeny eo amin'ny Korintianina voalohany, Korintianina voalohany 10:17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy misy fankapanana azo anareo afa-tsy izay zakany olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa momba ny fankapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hahazakanareo izany. Amen. Amen. Falia re izay ny didin'Andriamanitra amintsika hoe mifalia mandrakariva dia hifalio fotsiny zavatra rehetra fa mbola misokatra io. Amen. Zavatra anankiray tena hoe vao maika nanaitra be anahy tamin'ity herinandro ity, mety hoe osy izy ianao hoe tsy misy idirana fa tena hoe nanokatra amin'ny masom-panahiko le izy dia zaraiko aminao. Sendra namaky article kely izay ahako mahakasika ny hoe ahoana ny fiforoana ny diamant fantatsika tsara fa hoe vatosoa anisan'izay tena hoe sarobidy indrindrany, ary io diamant io mety hatratratra amin'ny 99,99% puretéany. Dia zao
ny fikonan'io diamant io diamant io zany dia singa atao hoe carbone no hita ao aminy. Dia io carbone io koa nefany mameno any charbon. Dia io carbone io koa nefany mameno ny grafita dia fanamboarana an'le mine amin'le persily azo ny ankizy any ampianarana ireny. Dia zao samy carbone daholo mameno na ny diamant na ny charbon na ny grafite na ny mine na ny crayon. Fa zao le diamant ny subir température hatramin'ny 1300 degré ary nisy pression tena hoe farak'izay ambony be dia nefa rany mivoaka namiratra izy. Amen. Tsika zany rehefa hoe mandalo fizahan-toetra mamay dia aza hoe inona foana ary ty monomonina be. Fa zao ataovy ao an-tsaina hoe manamboatra indray Andriamanitra. Amen. Oka aloha atsahatritsika le fitsakana satria izay koa mampatonga le fiverenana any amintsika hoe indraindray tsika ihany aka dia manamelo tena hoe matoa angamba mandalo an'izao dia za le nanao an'izao. Ohatra hoe misy olona zahatoetra dia mitsaritsika hoe ka io ge ohatra hoe katity be mampatonga azy tapaka ohatran'io ohatra ozy fa fitsarana le izy. Fa mety tsy ho zay. Fa fanamboaran'Andriamanitra azy ho amin'le tsara fa tsy hoe fahadisoany ny zavatra nataony. Fa matoy olo mitranga dia ahatsara azy. Amen. Fa indraindray koa tsika manamelo tena dia rehefa manamelo tena tsika dia tsy afaka mandroso hoe angamba an'iza le zao no nampatonga an'izao mitranga. Fa zao avelao fotsiny Andriamanitra hiasa malalaka. Raisitsika ka Malaki toko 7 Malaki toko 7 andininy 2 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Tiako be le izy satria tsara loatra ny Andriamanitsika. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe nefa iza ny mahatanty ny andro hiaviany ary iza ny mahajanona raha miseho izy. Fa izy dia tahaka ny afo ny mpandrendrika sy ny savony ny mpanasa lamba ary hipetraka handrendrika sy hanadio volafotsy izy. Eny, hanadio ny taranak'levy izy sy handrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy ka dia ho an'i Jehovah ireny ho mpanatitra fanatitra amin'ny fahamarinana. Amen. Fantatrao ve iza ilay iray mipetraka mandrendrika anao? Mandrendrika anao izy tsy hoe satria sadika. Mandrendrika anao izy tsy hoe satria mahafinaritra azy ny ahitanao oriory. Fa mandrendrika izy satria tiany ho pur ianao. Adio ozy izy fa maninona tsika ny tiany adio? Satria tiany ho fatana ianao. Tiany ho anisan'ilay olona fatana ianao dia izay zavatra mitranga eo dia tsara foana. Mety aminao foana no efa rany io. Amen. Satria ianao ilay tiany hahasoa azy ho mpanatitra ho akamaminy ny fanatitra amin'ny fahamarinana ataonao ozy izy. Amen. Raisitsika koa ny Jaona toko 5 andininy 2 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny. Fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Amen. Nisy fotoana sendra ny tena hoe fa maninona ka Jesosy mba efa miezaka ohatr'izao fa nefa mbola zao ihany ve? Azonao indraindray hoe za efa manao an'izao nefa maninona mbola tojo an'izao? Dia Andriamanitra mba mahita vokely ao anatinao izy dia mandratsana izy mba hampatonga anao bebe kokoa, hamoa bebe kokoa. Amen. Azagaga zany ianao ka ohatra ka hoe asiana zezika, mety hoe hitenenandratsy ianao, enjehana ianao, atao tsinitsinina ianao. Azagaga zany ianao ka toa katsanana satria tian'Andriamanitra ianao hamoa bebe kokoa. Ary tian'Andriamanitra haharitra ny voa avokatsika.
amen. Raisitsika indray a Jakoba toko voalohany a. Jakoba toko voalohany a, andininy faharoa ka hatramin'ny fahatelo. Tsy amin'ny fahamarinantsika aloha alohany hamakitsika ny teny no fahamarinana izay hita amin'ny masontsika, izay ilay perception antsika no hoe mapety sy tsy mapety an'io, fa zao amin'izay fahitan'Andriamanitra azy. Amen. Jakoba toko voalohany a, andininy faharoa sy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ry rahalahiko, ataovy io fifaliana avokoa raha hiaka amin'ny fakapanahy na hoe fizahan-toetra samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra amin'ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Dia toy izantsika ao amin'ny Romanina toko 5:17 manao hoe: ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana. Amen. Izany hoe fa maninona tsika no asain'i Jakoba hoe mifaly raha ohatra hoe sendra fizahan-toetra, satria ao anatin'io fizahan-toetra io dia misy faharetana tian'Andriamanitra hivoaka. Ary rehefa manana izay patience izay tsika dia manomboka mivoaka daholo ny vokatry ny fanahy, lasa tia tsika, lasa miadana tsika, lasa malemy fanahy tsika, lasa mora ho atsika mamela heloka, satria tsisy atao afa-tsy miandry, satria ninonina fihetsiketsehantsika eo tsy ampiova ninonina, ka tsy aleo ve miandry an'Andriamanitra. Amen. Dia toy izantsika ao amin'ny Jakoba toko voalohany andininy fahaefatra sy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka, izay ilay voandrasana, mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Ary misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandratsy, ary dia omena azy izany. Amen. Feno zany tsika, feno tsika rehefa hoe le faharetana zany tena hoe asiantsika voa, fa tsy hoe miandry fotsiny eny, fa misy vokatry ny fanahy, misy toe-panahy araka an'Andriamanitra hijoroantsika ao anatin'le faharetana. Dia zao amin'izay tsika zay vao hoe feno, tonga ao amin'ny fenotry ny fahatanterahana. Amen. Hainao amin'ny alalan'ireny zavatra be dia be mitrango eo amin'ny fiainantsika ireny dia manadio sy manamboatra antsika Andriamanitra, satria tena farafahan'irin'Andriamanitra dia hoe hitovy endrika amin'ny Jesosy tsika, hitovy endrika aminy, mba ho fantana dia hiara-honina aminy, dia lasa izay ilay tenen'ny Romanina toko 5:20 hoe tsy zanan'ilay tokana intsony Jesosy, fa lahy matoa amin'ny zanany. Amen. Amen. Dia ao anatin'izay hoe mila tsika fotsiny manaiky hoe ho amboarin'Andriamanitra, mba ho fantatr'Andriamanitra, mba hitovy endrika amin'Andriamanitra. Amen. Inona ka ny tianao raha hiverenantsika le fanoharana teo aloha mahakasika an'le diamant? Samy carbone ihany composition, fa ny température sy pression miaritra tamin'ile izy ny samihafa, dia samihafa ny voakany. Hijanona charbon ve ianao? Hijanona ho graphite ve ianao? Hijanona ho minina crayon ve ianao? Tapaka foana dia rangitina foana. Sa anaiky izay fitondran'Andriamanitra, hifaly, haharitra, dia ho tonga diamant mamiratra. Amen. Anjarantsika safidy, Andriamanitra tsy manery antsika na amin'inona na amin'inona, fa safidy. Fa raha tsika no isaky n'izay misy tranga dia himonomonina, dia na tsika ilay mbola hoe ka vao misy dia hoe aza vao aloha,
na tsika le tsy maintsy hoe ambavako ambavanao, tsika le tsy afaka mandevitra, tsy afaka mamela elo ka tsy maintsy manao lolo-po foana, tsy maintsy mitahiry zavatra be dia be foana, tsy afaka ny esan'Andriamanitra dia zao misy carbone ihany tsika fa dia mbola tsy any amin'ilay mamikatra aloha fa mbola any amin'ilay maintimainty be. Ka isika nge ao amin'ny Timoty faharoa Timoty faharoa andininy faharoa ka manomboka ao amin'ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ao an-trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao, fa fanaka azo tany koa, ny sasany omemboninahitra ary ny sasany alambaraka. Koa raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ireny dia ho fanaka omemboninahitra izy, efa no amasinina ka mahasoa an'ny tompo voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Isaka ny tianao antsika ngeka antanina iza ny tianao, le fanaka lambaraka ve sa le fanaka omemboninahitra? Dia inona ny tenentsika? Fanaka omemboninahitra. Fa zao rehefa hoe fanaka omemboninahitra dia maneke ampifaliana amboarin'Andriamanitra. Sahy miteny hoe tefeo Andriamanitra, fa ianao ka vao miteny hoe tefeo Andriamanitra, tefeo ny foko, poty izay dia tonga mifanefena. Tena aingana be tena aingana be, tena indraindray ianao mana hoe posikely aloha fa tena ohatran'ny hiainana le izy tompoko fa tena hoe tsaka Andriamanitra. Reny tokoa ny vavantsika rehefa manao vavaka araka ny sitrapontsika ary tena faingana izy mamaly vavaka. Inona rezy izy ianao no hidiran'izany amin'ny sekoly tokantrano hoe mety hitentsika hoe maditra ny zanako, maditra ny vadiko, izao ny olana, fa izao ny vahaolana. Apetrao amin'i Jesosy ny mahakasika an'ireo olana rehetrarehetra hitanao ireo. Apetrao amin'i Jesosy ny vadinao, apetrao amin'i Jesosy ny zanakao, apetrao amin'i Jesosy ny fidiram-bola, apetrao amin'i Jesosy ny filaminanao an-tokantrano, apetrao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra, dia aleo izy isahana mahakasika an'izany. Amen. Tsika tsy mahova olona izany. Za efa niezaka nanova olona fa zahako ny tena ohatran'ny hoe vao maika ianao marary fo, fa zao fa maninona no apetrakantsika amin'Andriamanitra ny vady aman-janantsika, satria Andriamanitra no nahary azy, dia izy ihany no mahafantatra hoe ahoana no anaovana an'ity olona ity, fa ianao kosa ny inona no tokony ataonao, ianao ataovy izay hanakekezanao an'Andriamanitra. Io tranga sedra ao an-tokantrano io aza atao mampiembotra anao hoe ay ka efa impiry nety nambavaka le izy fa tsy nety nivaly dia tena mangatsika mihitsy ny finoko. Vao maika ianao lalaoviny devoly hoe ay ve izay le izy, endao atao asiana mafimafy kokoa. Fa zao mahatsiaro an'le teny torin'ny mpanompon'Andriamanitra maly hoe tsy sarotra io, tsy sarotra io, ao anatin'io sarotra manjoanao hitanao fa sarotra io mihitsy, eo mihitsy ny Jesosy, miaraka aminao eo Jesosy. Fa ny anjarantsika fotsiny misaotra an'Andriamanitra dia mibanjina amin'ny Jesosy fa tsy mibanjina ny tranga. Amen. Joroa fotsiny ao amin'ny andrasan'Andriamanitra amintsika. Efa nivakiana tao amin'ny Efesiana toko 4 andininy 1 ka hatramin'ny 7 sy tao amin'ny Kolosiana toko 7 andininy 12 ka hatramin'ny 17. Ary koa avoay foana mivokatry ny fanahy na inona mitranga ao amin'ny vakitsika kely satria mbola tsy nivakiana. Galatiana toko 5 andininy 12 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny vokatry ny fanahy kosany dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy,
fahononam-po tsy misy lalàna manohitra an'izany. Tsy sarotra amin'ny manaraka an'Andriamanitra. Raiso amin'ny teniny fotsiny izy arao ny teniny zavatra angatahan'Andriamanitra anao dia izao minoany Jesosy tompo ianao dia hovonjeny ianao sy ny ankonanao. Amen. Ataovy izay tiany Jesosy ataovy izay mampifaly an' Jesosy. Aoka ianao izay ilay hoe fanaka mahasoa an'Andriamanitra. Satria fatany ianao dia manao izay sitrapony ianao andrasany tranga ianao hoe ho tafitohana hivazavaza be tsy andefitra nefa ianao manolotra foana n'ilay vokatry ny fanahy mijoro foana ao amin'izay asen'Andriamanitra ijoroana dia Andriamanitra miregleny zavatra rehetra. Mintsy mahatoky ahako fa nandray zavatra ianao dia hitsangantsika hivavaka ametraka amin'Andriamanitra n'izany teny izany. Tenin'Andriamanitra matoa alefany dia mivadika fiainana izay. Fa anjakantsika tsirairay avy fotsiny no anaiko hoe ho lasa fiainana ao amin'ny fiainako ato anatiko ve izany teninao izany Andriamanitra sa mandalo fotsiny ihany. Aoka tsika tsy ilay andalovan'ny teny fa ilay tena iainany teny ary amobe ao aminao ny teny ary tena hoe ahasoan'Andriamanitra tsika. Amen. Ka masina tsara indrindra ka nay aminaran'i Jesosy mankasitraka feno anao izay Jesosy satria mbola niteny taminay ianao mbola nampianatra anay ianao. Jesosy mifony izay ny amin'izay rehetra hoe zavatra tsy navotsitray teo an-tongotrao satria ianao miteny fa hoe mankanesa ty amiko anareo rehetra miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho no anome anareo fitsaharana. Indraindray omenay ilay izy omenay anao ilay izy Jesosy dia alainay dia rehefa avy eo izay tena hoe mitotototo tena hoe tsy tafavoaka monomonona ohatrany hoe ianao tsy mamaly vavaka nefa izay tsy mety mamotsitra. Jesosy ninonina tranga eo amin'ny fiainanay dia aoka izay ahitanao ao anatin'izany tranga izany. Aoka izay Jesosy tena hoe hifaly amin'ny zavatra rehetra. Eny amin'ny voalohany mety hoe malahelo fa tena hoe hanolotra amin'ny fonay ny aminay manontolo eo aminao izay ary tena hoe ho tefenao izay ho tonga tahaka ilay endriky ny zanakao ilay tokana. Jesosy tena maniry izay ho fanaka omem-boninahitra ilay ankasitrahanao. Aoka izay Jesosy tsy hitady sitraka amin'ny olona ntsony fa aoka izay hitady sitraka aminao rery ihany. Mankasitraka indrindra Jesosy amin'ny anaranao mavonjy no angatahanay izany. Amen. Tehakantsika andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Mazotoerana vetivety avy-hatrany dia hanao fanatitra ho fisaorantsika n'Andriamanitra hatrany fa dia tsy nataon'Andriamanitra ho diso anjara ny zanak'Andriamanitra rehetra izay mangetaeta teny ka vonina ny hianatra. Amen. Avy hatrany dia mampiatra n'izay voaraintsika any amin'ny fiainatokantranotsika araka ny tenin'ny pastora teo tena apetrao izy apetrao eo anatrehan'i Jesosy ny momba anao izay rehetra mahakasika anao momba n'ilay tokantrano dia ao anatin'ilay aorianan'ilay fametrahana n'ilay izy dia miaina ny sitrapon'Andriamanitra fa indrindra ny toetra an'Andriamanitra. Amen. Nisy resaka momba ny fizahanttoetra misimisy mihina fa nahavoaraintsika avereny vakina ny tokantrano le verset biblika rehetra mahakasika ny test fa miverina foana le hoe mifaly fa vokatry le testa faharetana zareo ne Paul ny teny an'izay Jacob ny teny an'izay tsy dia mifampiresaka ireo satria Jacob zandrin'i Jesosy izany hoe le taty aoriana tanatin'le rehefa nitsangana ny fiangonana voalohany dia nisan'le nafana be satria nitsangana ny lamatoa. Alleluia. Fa ireo le tsy nino an'i Jesosy mihitsy tamin'ny ministeran'i Jesosy telo taona. Tsy promotion an'ny apôstôly voalohany. Paul koa nefa tsy dia tena nanana relation firy tamin'ireo apôstôly tena niaraka tamin'i Jesosy ireo fa Paul tonga dia niaraka tamin'ny fanamasina dia mahavariana fa le niaraka tamin'i Jesosy miteny hoe mifalia anaty testa
dia niaraka tamin'ny fanamasina miteny hoe mifalia anaty testa. Le paster androany maraina koa zay mandalo testa koa mba niteny anao hoe mifalia anaty testa. Ka tsy haiko hitatory teny hafa izy hiteny hoe sorina ny testa rahalahy. Alleluia. Asio fifaliana. Za rangahy mahita fa tsy charbon rangahy ianao ah. Diamant rangahy ianao ah. Ane tsisy mpivady zany teny hoe mon charbon bien aimé. Mais tonga dia gidra be isany natao charbon. Fa vao miteny hoe mon diamant. Ay ohatrany azonareo veto dia misy valeur be. Ho an'izay diamant manatrika eto ah. Club de diamant mas ty androany maraina ty tehaka mafy an'ny tompo aloha e. Ny club de diamant tsy taitra amin'ny température, tsy taitra amin'ny pression. Efa mahita valeur miakatra be karaha misimisy. Azonareo ve? Vidina charbon tsy haiko ohatrinona ny grame. To dia mazava be, tsy aleo ve presena kely dia mamiratra e. Halleluja. Ndre fo mangataka ny hoe amboarya. Eo valim-bavaka. Tsy ohatran'le hoe mevola eny alahelo iny vao mivaly. Mahavariana Andriamanitra e. Ny herin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra raha vao mahakasika amin'ny fanamboarana ny ao anatinao a, aingana be ny dadanao satria fantany fa rehefa ho avy ny fotoana mety tsara diamant sy diamantine. Afaka nankinan zavatra satria tsy ovaova, tsy vadibadika, tsy overy fa azon'Andriamanitra antoka tsara hoe toe-panadiamondra zay tonga eo an-tanan'io ho avy anatrika sekoly foana io ho avy anatrika zomariva, tsy mahatandamby io vao maheno hoe misy fotoam-bavaka, tsy maintsy miala any amin'izay toerana misy amboariny io mihitsy ny programme mpiaina mba hanatrika vavaka. Zay miprove efa diamant ianao satria zakanao amin'izay ny zavatra rehetra. Mahita ny tokantrantsika tsiraray avy reto tena miratra tokoa amin'ny anaran'i Jesosy. Teo moa pasteur le teny hoe tompo maditra ny vadiko, maditra ny zanako. Ary ianao mitaraina io sao dia ianao no tena maditra lahy sy maditra vavy be ao. Azonareo ve le tiako tenenina aleo tena miverina amin'Andriamanitra. Tompo aiza ho aiza le toetra foma iny koa valim-bava. Nareo ve tsy mareo marika an'izany? Iny koa valim-bava ankaingana be tompo inona le toetra tsy mety eo no eo dia mibitsika fanamasina. Alleluia. Za mahita fa tsy hoe manodidina anao ny sambatra rehefa miovy ianao fa na ianao io arany mandre fiadanam-po hoe tena zany le tena fiainana irian'Andriamanitra nanako ary tena iriko mba hiainana ihany koa. Inona moa lohateny androany maraina? Zavatra rehetra diso ny size tenenina zany. Ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa. Avy areny hoe tsara ny zavatra nataon'Andriamanitra hoe tamin'ny fiainako hoe ny fitondrany hatraminy androany hoe faran'izay tsara hoe ny fiandohany ty taona ty hoe ty taona ray manontolo ty hoe dia manomana ny tsara indrindra Andriamanitra satria izy mihitsy ny tsara. Ny zavatra mitranga ao amin'ny fiaina tokantranoko hoe misy zavatra tsara be ao. Amen. Amen. Taontsika hitsangana hisaotra ny tompo. Saotranao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ampaherezinao sy hatsanganao ny zanakao zay nomenao tokantrano. Misaotra ny amin'ny fahamarinan'ny teny tonga manangana mampahery manintsy fa indrindra manafaka. Misaotra betsaka ampatsiahivinao tokoa zay fa ny zavatra rehetra nataonao sy ny fironinao dia tsara. Lanitra sy ny tany izay namboarinao marina fa tao anaty aizina tao anaty fafoanana toy ny tsy misy endrika fa efa tsara satria tao anatin'le tany ny efa nampiriminao sy efa napetraka ao ny arena atonga n'le tany ho feno zava-mananaina sy ho feno zava-boary. Hisokatra ny masom-panahinay ahita izay hitanao fa ao anatin'ny zavatra rehetra tsy le hitan'ny maso maolona fa le ao amin'ny tontolo tsy hita maso nambaranao androany fa avy amin'ny fahatsaranao
namolavola sy nanomona programa ho anay ny atonga nay isaotra sy ankasitraka anao amin'ny androm-piainanay fa misy zavatra tsara eo amin'ny fiainanay sy izay rehetra lalovanay. Vavaka zay amin'ny anaran'i Jesosy ho an'izay tokantrano miatrikady aoka isy fahirezana mba ho korazy avokoa ny zanakao satria ao anatin'io ady io aneo voninahitra ianao amoaka fandresena ianao. Misy akio manatrika eto tompo misy tokantrano tena tapidalaka le tsy hita intsony zay atao fa dia miara-monina sisa. Androany maraina ny fotoana ho azy ireo. Amanga ny fanahinao eo amin'ilay ohatrany tsy misy ninoninona azo antenaina intsony. Ianao no hijoro Kristy fanantenana ny voninahitra. Eto Jesosy misy olona manana tokantrano ao anatina ratra, fanaintainana, aretina, fampahoriana. Aoka ho tonga fotoana ho azy ianko ty androany maraina ty. Atonga azy hitsika anome voninahitra anao amin'ny fisokafa maso fa ao anatin'io rahatra io misy zavatra tsara satria ianao le Andriamanitra ny fanasitranana. Eto ianko Jesosy mety misy tokantrano miatrika fahasarotana amin'ny lafin'ny fifamelan-keloka satria mety miverimberina foana le fahadisoana dia lasa ohatran'ny remise en question foana le pardon. Androany Jesosy dia aoka ho votsitra ny eo am-pony zanakao. Ananany tsirara avy etaeta iainga amina départ vaovao satria zavatra mbola tsy hitany masona eny no manana ao amin'ity taona ity ary mila manana fo vaovao, fiainana vaovao, saina vaovao zay hiatrika izany. Iza moa manam-po Jesosy fa aorianany androany maraina miova ny zavatra rehetra. Tsarovy tokantrano zay miatrika eto ianko mety ao ny miatrika facture, ao ny miatrika mandalo fafoanana vetivety, ao ny mety mandalo fahabangana, mety miaina ao anatina zavatra be dia be ohatra ny tsy mahafinaritra nefa ao anatin'izany ianao mampahery hoe mifalia mba hananareo faharetana isiny ny asa tanteraka amalianao ny tsiraray avy. Mankasitraka sy misaotranao sahady zay fa Andriamanitra mifahakagana ianao. Misy zavatra be dia be tsy ho aro ho takatry ny sainay sy ho vita ny kajiny hotratrarina fa ny zavatra fantatray dia izao eo amin'ny fanatrehanao afaka hitranga ny zavatra rehetra. Tsarovy ny tsiraray avy zay tonga nanao sakrifisy tompo nanome voninahitra ny fanatrehanao tonga vao maraina. Aza vela hialety miaraka amin'ny vesatra izy hoe ohatrany hoe soulager fotsiny na dia hoe mba falifaly fa niara mifakahita tamin'ny mpiara-manompo dia ohatrany hoe mba ohatrany hoe votsitra kely fa efa kivikivy sady efa diva marana le vavaka hoe hiveriny amin'ny tokantrano iray. Zay mihitsy Jesosy ataovy miala ao am-pony zay rehetra mety mbola miaina sy manana izany. Ataovy mahazo antoka izy tompo fa tena efa voarainao tokoa ny adiny ary efa eny an-dalana ianao eo am-pikarakarana amin'ny famoahana ny tsara indrindra ho azy. Diso zay raha tsy manan-tenanao ary manoto zay raha manofy zavatra kely amin'izay fahaiza-manaonao. Ako velona ny vision ny zanakao fa ty taona ity ny taona tsara indrindra afaka hisehonao hiasa ho azy ireo sy ny fiaina tokantranony mba ho fanaka sy ho fantsona tsara eo an-tananao izy ireo hisehon'ny voninahitra ao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masiny sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Tonoana an-tsodrano marina aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Tokantrano mandresy ny tokantranonao. Vao surmontenareo mivady io zavatra io. Vita io amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita ny fisokafan'ny ao anatinao azoto sy arisika amoaka n'ilay toetra n'Andriamanitra. Isy fatongava-tsaina ara-potoana tsy ho kiviny ny zavatra hita maso fa ho ampaherezan'ilay fahamarinan'ny teny voarainao androany atonga anao hitsiky miatrikady satria efa eo ny fandresena. Tafavoaka ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Miroborobo ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita ny firehetan'ny afo ny fitiavana ao amin'ny tokantranonao eo amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita fa tsy misy lelalela sy tabataba zantsony eo amin'ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mahita fa misy fiadanana me mahazo toerana. Mahita fa misy fifankatiavana me mahazo toerana. Mahita ny sitrapon'Andriamanitra manjaka ao amin'ny tokantranonao. Mahita fa sambatra ianao manao ny sitrapon'Andriamanitra. Mahita fa miamiova ianao mamoaka ny toetran'Andriamanitra ao amin'ny fiainana
tokantranonao amin'ny anaran' Jesosy Kristy avy Nazareta. Zay rehetra fanafian'ny fahavalo tsy ambininy zany amin'ny anaran' Jesosy. Tonga soa teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao andro maraina, hovotsoran'Andriamanitra ny programa avy amin'ny fahatsarany tsara io tokantranonao io amin'ny anaran' Jesosy. Tsy misy afa-tsy zavatra tsara ny tranga eo. Tonono ty journée semaine faran'izay tsara ty ho amin'ny fiainana tokantranonao. Miomakomana fa Andriamanitra ny surprise tsara ny Andriamanitra ao. Andriamanitra ny fahagagana ihany koa izy. Andriamanitra ny famoronana izy ary mahita fa hamangy ianao sy ny fiainam-piankonanao ny fanotronan'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ndao tsika diaka mafy tsara ho an'ny Tompo. Ary ty sekoly tokantrano teotra ny vehivavy ny tena betsaka e. Alleluia. Ry rahalahy isa no manasa antsika hanatrika sekoly tokantrano hatrany. Amen. Fotoana antsika manaraka zoma etsy amin'ny trampokon'olona amin'ny efatra hatramin'ny enina tongava fa misy zavatra omen'Andriamanitra anao ilainao ampetin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Omeko arany ny menu amin'ny zoma ny atonga anao ho azo antoka fa tsy maintsy omba n'Andriamanitra. Tsy tena zavatra betsaka fa tongava. Ho hitantsika eo. Ho hitantsika eo. Fa tena mahavariana le izy fa tsy miraty zay ny tenenin'Andriamanitra rehetra hoe ombanao rehefa tsika fonina ny tantarany io le izy. Tainy tompo daholo. Sarao mifahasoavana? Mifahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary mifahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Farany anki zafady ny fandraisana sabotsy tsy eto amin'ny trampokon'olona fa ery amin'ny ambaranjana. Dia raha ohatra ka tsy hitanao le trano dia mba mijanona ianao manontany pasteur Sandratra dia atoro anao fa amin'ny fito sasany any ny communion Sainte Seine ery ambaranjana ery amin'ny cité